Tsy maintsy midina ny vidim-bary hoy ministra Piainy Faritraboiny araky ny fepetra ny raisy ny fitondram-panjakana malagasy. Efa misy ny kajikajy natao amin'ireo vary nafarana avy any ivelany izay tonga eto Mahajanga hoy ny ministra Piainy Faritraboiny hatrany ka tsy tokony hisy intsony ny fiakaran'ny vidin'ny vary amin'izao. Maintsy midina le tsy maintsy midina ny vidin'ny vary tsy maintsy fanatanterahana andandretraretra tena ko ny antso manokana ny tompona ndraiky sy ny varotra eto toerana ny filoham-pirenena zany tamin'ny nanao fitsidihana teto dia mbola naverina zany vao tamin'ny herinandro iny tany Antsiranana tamin'ny firesahana amin'ny mpanao gazety Jeanatony dia nanao calcul mihitsy ny hoe raha mivary afarana raha tonga any Toamasina amin'ny vidiny ohatry zao ka entina ty Majunga amin'ny vidiny ohatry zao dia tokony 6800 FMG ny vidiny izy tonga eto ka raha maka ny tombotsoany amin'izay ny grossiste sy ny mpanjara madinika zany dia tsy tokony asa mety hoe farafabezany tokony any amin'ny 7500 francs FMG ny vidim-bary importé. Marina fa misy eo ny lalàna hoe ny fanjakana dia tsy afaka mibahana mivantana amin'ny structure de prix fa misy libéralisation zao fa saingy kosa ny vary dia ain'ny olombelona tsirairay malagasy tsirairay fototry ny ainy dia zay fototry ny ain'ny firenena ka tsy hoe akory hitsatoka fotsiny hoe satria tsy afaka miditra mivantana fanjakana dia samy angina fotsiny eo dia ny poromarika na baiko mihitsy no mena teo hoe voliaingana nareo efa natao zany tany no OMC dia toko zany androany amin'ny ministère soutena ministère commerce iny mivoliaingana nareo mijery ny fipera tokony ho raisina miaraka amin'ireo mpikirakira vary reo zany. Tsy maintsy mandray fepetra araka izany ny tompona andraikitra avy ety amin'ny faritra izay misana ny varotra sy ny fanjifana ahafahanao fidinana ifotony hijery ireo mpivarotra izay tsy mbola mampidina ny vidin'ny vary io.